Akafaliana trano no entiko hiarabananao isa-tokantrano amin'izao aliny alarobia faha-efatra amby roapolo ny volana oktobra 2024. Ao anatin'ny fandaharana resabe anao entintsika iresahana bebe koa amin'ity androany ity ny resaka angovo ary ao anatin'izay hoe vaninandrona fifidianan'izay tsika ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianan'izay tsika izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity an'Andriamatoa Guy Andribololo Nivo. Izy dia mpanolotsaina manokany kandida irajonar mampianina ary ao anatin'ny komity mikarakara ny fifidianan'ny kandida irajonar mampianina zay ary ao anatin'le hoe vondrona voromahery. De misaotranao nanaiky ny vahiny tamin'ity androany ity de misaotra ihany koa makasitraka ny fahatongavanareo eto amin'ny fahitalavitra matv. Misaotranao Mark ary miaraba koa ny ireo rehetra zay mijery ny matv ary eto a Madagasikara sy ireo koa zay any ivelany miaraba tompoko. Eny ary tsy ela ny resantsika ny safidina manokana moa ty hoe resaka angovo ty satria io no anisany hoe teboka fandroitan'ny kandida maro samihafa. Ianao moa manohana ny kandidanao tatoato zany dia samy mitondra an'izay heviny amin'izay resaka hoe angovo zay fa angamba ny idirako amin'ny voalohany de hoe ny filoha irajonar mampianina tamin'izy kandida tamin'ny taona 2024 dia nampanantena fa dia 3 volana aorian'ny ekarany amin'ny fitondrana dia hovovany resaka délestage 2024 tsika zao mbola misy an'le délestage marina hoe mety tsy hitovy tamin'ny taona 2024 saingy mbola hita taratra zany hoe tsy naomby ve zany nitetika ary raha tsy naomby inona ny anton'izay tsy fahombiazan'izay? Tsara de tsara koa le fametranao azay fanontaniana izay ny marina fa nytenenina tamin'ireny fitondrany ao anatin'ny 3 volana zany dia ho foana ny délestage ary ny tiako ampatsiahy eto ngamba de alohantsika anao kely jeritodika tsy hoe tamin'ny 2024 ihany fa jeritodika koa talohan'izay sy nanomboka tamin'ny 2024 ary na 5 sy 4 ary 2005 inona ny zavatra nitranga moa zany de ataoko hoe ny contexte moa zany de jerentsika ny contexte problématika ary ny vahaolana zay lazaina hoe zao no tokony raisina am'le izy zava-misy tamin'ireny fotoan'ireny ary fantatsika tsara zany fa jerentsika ny ataotsika hoe ny situation financière ny jirama tamin'ny 2004-2009 de fantatra zany fa ny situation financière ny jirama dia ambany dia ratsy mihitsiny tamin'ny 2004 ary tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka nasina le hoe redressement ary nasina contrat de gestion tamin'ny 2005 ary nisy zavatra maro natao tao anatin'izay contrat de gestion zay ary contrat de gestion io moa zany de nijanona tamin'ny 2009. Inona ny antony de tsotra zany hoe nanomboka tany amin'ny année 2000 tany 1999 tany jirama dia manana difficulté ataotsika hoe difficulté financière structurelle moa fiteny an'izay satria no ny antony hoe ny solika de miakatra ary tsy nisy mihitsiny zay fanovana ny vidiny herinaratra zay natao ka hatramin'ny jolay raika amin'ny 2001 noho zay zany de nidina ny ratsy ny situation ny jirama ny ataotsika hoe ny résultat nety moa zany nidina be ny situation nety nidina be tsy afaka manao tsony izy le ataotsika hoe capacité d'autofinancement ary ny dety moa zany dia ataotsika hoe betsaka zay zany no zavatra natao de nanomboka nisy ny redressement nisy plan de redressement moa zany natao tamin'iny fotoan'iny ary natsona ny la meilleure anao an'le plan de redressement tapaka moa zany plan de redressement tonga ny 2009
fa inona raha nataony le meilleur tamin'ireny fotoana ireny dia tsotra. Tsy nataony zareo ny ataontsika hoe plan de maintenance, satria io ny tena mandany vola be indrindra ao anatin'ny tompo-pamokarana. Ny plan de maintenance zany a dia najanona dia nisy ataoko hoe solution petatoko hoe vahaolana petatoko izay natao dia efa aveo ny tonga zany 2009 dia zavatra natao voalohany indrindra nataon'ny fitondrana tamin'ireny fotoana ireny dia napidina ny vidin'ny herinaratra 15% ilay izy raha tsy diso ahako, dia voamaika zany ny ratsy ny situation financière ny JIRAMA. Ny antony dia tsotra, satria ny tompo-pamokarany JIRAMA dia termika daholy no abetsany. Tompo-pamokarany JIRAMA dia termika daholy ny abetsany. Tamin'ny 2009 à 2013 teo tsara fantatsika zany fa ny tsy ampy tamin'ny JIRAMA dia mitetina 1656 milliards d'ariary eo. Ny capital moa zany négatif 502 milliards d'ariary, déficit 239 milliards ary ny dette fournisseur 344 milliards. Zay ny zava-misy tamin'izay fotoana izay, ary maintenance sy ny investissement teneniko taminao teo zany dia tsy natao satria najanona le izy, dia zay rehetra zay natonga le délestage. Dia inona raha ny alaolana dia niteny zao anatin'ny telo volana zany dia ho vita eo fa saingy noho ny natao ny analizy dia zao ny zavatra mitranga, afaka atao le izy, afaka le foana vola, afaka ataotsika zany le hoe solution à très court terme dia ho vita io, fa saingy kosa ny olana mipetraka dia melebe zany ny ataotsika hoe ny perte ny JIRAMA, satria fatatsika tsara fa ny solika dia miaka-midina ray zay, ary koa ny devise dia miaka-midina koa. Ary tamin'ireny fotoana ireny dia ny président Erajonany Maripiana nanteny hoe ny zavatra dia dafitsika dia tsy vahaolana petatoko fa vahaolana maharitra. Ninona no ataotsika hoe ny vidiny, quel que soit le prix à payer. Zay no natonga ny hoe novana zany le famindra, ary natao tamin'ilay izy dia hoe nanaovana fomba fijery hafa ary napetraka le ataotsika hoe projet structurant ho an'ny JIRAMA ary ho an'ny firenena, zany hoe ny projet structurant zany zay ataotsika hoe projet à moyen et à long terme le izy, dia iny ny ahafahantsika zany no mandeha aingana any amin'le ataotsika hoe transition énergétique ary aratsika miaraka amin'iny reo ataotsika hoe angovo azo avozina rehetra mix énergétique. Zay no zava-misy tamin'ireny fotoana ireny, ary noho ny natao le izy dia zao ny zava-misy natao izay zavatra fa natao koa zany le ataotsika hoe ny réhabilité na ny marcheza, ary mba hahafahantsika zany tamin'iny fotoana iny dia niteny hoe manomboka izao dia hovatsika amin'ny fiololora ny menaka ny solika zay ampandehanantsika amin'ny reo tompo-pamokarandreo ary ataotsika ny vidin'ireo tsy hihoatra any vidy amidianantsika vidin'ny mpanjifa moa zany zany hoe 400 ariary, sesaintsa tamin'iny tamin'ny fotoana iny 400 ariary. Ary tao arinan'izay koa dia natao, satria tsika zany manenjika amin'le hoe transition énergétique dia natao le plan national de l'électricité, nouvelle politique de l'électricité, namboarina koa zany ny lalàna vaovao vita zany tamin'ny 2015 vita ao zay, ary vita koa ny lalàna afaka ampiarahana izy zany amin'izao fotoana izao. Ary tamin'iny fotoana iny dia nalefa ny appel d'offre tamin'ny 2015 momba ny ataotsika hoe programme hydroélectrique prioritaire antetezam-bato ambodoroka volobe sy saofika. Ary fantatrareo fa natao koa zany le ataotsika hoe ferme solaire zay avy any amin'ny masoandro, tompo-pamokarana avy any amin'ny masoandro. Prise de décision tamin'io mars 2016, première pierre décembre 2016,
ary nanomboka ny asa izy a tamin'ny atenatenany 2018 teo zava-pity zay de am'izao fotoana zao de mbola misy ko ferme solaire goavana anankiray zay ataon'ny banque mondiale zay atao any amin'ny radio Nederland eo akaiky ny talatavonin'ohatra 40 mégawatt créteo zay a no tiako tenenina hoe ny natao zany a ho tambiny ilay natao hoe ao anatin'ny 3 volana de ho vita ny délestage. Anisan'ny hoe teboka fomba fiady amin'ny amty ao anatin'izao hoe vaninandro ny propagande zao fampelezakevitra zao ity resaka angofo ity. Misy ireo candidat samy hafa de milaza fa lafo io vidin'ny jiro eto amintsika amin'izao fotoana io ary misy milaza mihitsy ary fa de mahita afaka mamoaka tarifa hoe any amin'ny 12 cents 14 cents zany hoe mbola lavidavitra n'le 16 cents hitantsika teo 16 cents dollara teo ataoko hoe mety hoe kobakambava ve zany sa hoe ho anareo teo amin'ny fitondrana mety hoe tsy navaolana ka mety ahitana an'izay fomba famokarana amin'ny vidiny mirary de mirary zay. Tiako aloha ny hamafisina eto fa za zany expert ny énergie ako manana faripahaizana ako amin'ny génie civil de koa amin'ny génie énergétique ary koa amin'ny ataontsika hoe génie atomique ary ny asa nandritra ny 3 taona tao amin'ny EDF électricité de France. Ny asa nataoko tao de asa de direction zany hoe mitondra projet sensible sy complexe ampony olana ohatran'ny tony ka afaka miteny aminao zany ako tsy ambaamba hoe zao no tena izy. Raha resitsika ny solaire zany de ataontsika hoe ny coût de production 6 cents eo ny kilowatt heure 6 cents ary ataontsika zany coût d'achat zany afaka ataontsika hoe 10 cents eo raha toka concession fin 25 ans le izy satria miankina le izy am'le retour sur investissement ary ny prise de risque fa miteny aminao zany coût de production zany 6 cents eveo no mampiakatra azy de lataoko hoe le prise de risque raisin'le investisseur satria tsy maintsy gagnant izy io. Zay ny ataontsika hoe ny solaire zany avy any amin'ny masoandro de avy any amin'ny hydraulique de latsaky n'izay 3-4 cents eo zany raha toka hoe EPC zany hoe tsy ataontsika PPP le izy satria raha ataontsika PPP moa zany mahasamihafa ny EPC sy ny PPP dia ny EPC karazana emprunt de aveo de ho an'ny fanjakana majirama lay topamokarana PPP zay EPC zay ary ny PPP kosa dia ny investisseur zany no manao azy de ny toizantsika koa ny charbon de à peu près ataontsika 600 fa raha resitsika Madagasikara de any amin'ny 600 any le izy. Tiako tenenina amin'izay zany de toy izao vidin'ny solika amin'izao fotoana zao enfin vidin'ny angovo amin'izao fotoana zao angozavozavozina de midina foana zay le izy fa kosa mety mampiakatra azy zany dia le garantie zay tedavina satria tsy maintsy gagnant izy zany hoe sécurisenao zany le investisseur hoe nametraka vola izy de tsy maintsy miverina ny volany de io izy manao ny calculny hoe zao ny fomba tedavana azy. Raha ataontsika zany hoe comparentsika io zavatra io amin'ny gazole sy ny fuel de ny gazole moa ataontsika hoe ny coût de production any amin'ny 36 cents any d'euros par kilowattheure ary ny fuel ny atsasan'izay zany hoe 16 cents eo zany ataoko hoe eo le izy zany hoe afaka ataoko koa ary zany no ataontsika amin'izao fotoana zao zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany hoe ny vidiny angovo azo avozina de ambany fantatra tsara fantany olona rehetrarehetra mihitsy ny vidiny tsisy secret zany rehetrarehetra zany fa mampiova azy zany
dia le ataontsika hoe le garantie na le retour sur investissement zany a zay tedaviny reo ataoko hoe investisseur zany. Ka zay ny ataontsika ary zay ny antony fena amin'le fanontaniana voalohany iny a, zay ny antony natonga ny président teny hoe tsy maintsy mandeha tsika aingana any amin'le transition énergétique mba ahafahatsika misitraka aingana anio angovo azo avoziny io quel que soit le prix à payer. Zay zao am'izao fotoana zao ka zay ny elizy am'izao fotoana zao ao ambatolampy misitraka ny vahoaka am'izay koa ny zavatra ny tedaviny ary ny tena nangatany ny président hery rajona ramampiana tam'izany dia hoe misy impact reo projet structurant rehetrarehetra eo ho an'le mponina manodidina, misy impact sociaux ary tsara koa fantatrareo fa rehefa zany ohatrany hoe ny raisitsika ny Grinelo zany ao Ambatolampy dia nasiana niara-ny asa zareo tamin'ny institut supérieur de technologie any Diego, satria zany hoe tsy maintsy misy koa le izy impact zany amin'ny resaka formation ho atsika fa tsy hoe tonga ry zareo dia ataon'le izy dia lasa izy. Zay no tiako tenenina amin'izay fanontanianao zay. Mety mbola ampiko angamba izy arakaraka izay fanontaniana apetraka ao eo. Eo indrindra eo amin'le resaka vina indray zany zao hoe rehefa mametraka vina dia matetika indrindra eo amin'ny resaka fampandrosoana dia rehefa tsy misy ny angovo dia mazava ho azy fa tsy isy koa ny resaka hoe fanodinana hoe ny resaka transformation ny industrie tsy misy mazava ho azy. Nefany anisany hoe vina mipetraka ireo candidat ary anisan'izany ny candidat Rajona Ramampianina dia mametraka an'izay vina hoe transformation, zany hoe apetraka ny fanodinana any amin'ireny toerana maro samihafa eto Madagasikara nametraka moa izy pôle de croissance économique, ao ny resaka mine, ao ny resaka agriculture sy ny maro samihafa. Nefany mbola tsy maharaka zay ataoko hoe famokarana herinaratra eto Madagasikara zay indrindra any amin'ny faritany koa anisany hoe mijaly amin'ny resaka herinaratra io. Movy ampy zany reo hoe ataoko hoe reo central vaovao anatin'izay hoe apetraka amin'izao fotoana zao ampy ve reo ametrahana an'izay hoe vina fampandrosoana entina mametraka an'le hoe croissance économique. So angamba ny ataoko hoe tiako ohatrany hoe jerentsika akaiky le resaka hoe projet structurant. Iny ataontsika hoe projet structurant. Ny projet structurant zany dia ataontsika hoe ataontsika amin'ny resaka ina moa zany toeram-pamokarana angovo ny tondratsika azy. Zany hoe manao choixtsika amin'ny toeram-pamokarana ray, ataontsika amin'ity toerana ity no misy azy. Raha ataontsika zany amin'iny manao analyse mandinika hoe inona ny tokony demande n'io toerana io, dia raha ohatra ka ataontsika hoe analyse statika moa fiteny azy dia hoe mety mitenitsika hoe tsy tsara ny anasiana an'io satria tsy misy le demande tsy le resaka tinady sy ny tolotra zany ny tiako tenena amin'le izy. Fa ny approche ataontsika amin'le zany dia approche dynamique, zay ny approche ny projet structurant, zany hoe apetratsika zany ny fandinihana ataontsika dia hoe raha apetratsika amin'ity toeranyity zany le tompam-pamokarana herinaratra avy any amin'ny rano io na avy any amin'ny sisisa sisy masoandro io zany dia inona no impact structurant ary inona ny ataontsika hoe effet d'entraînement zay entin'io amin'io toerana zay anasiana azy io, zay no jerena. Dia amin'izay fotoana zay dia avoakatsika le ataontsika hoe ny zava-misy ao anatiny, inona ny zavatra tena afaka atrandrahanao le potentialité latente moa fitena zay potentialité latente de la zone d'implantation. Zany hoe inona zany no ahafahantsika inona no ahafahantsika raisina amin'izay zavatra zay, satria le toeram-pamokarana sy le ataoko hoe réseau zay hitondra azy zany dia hitondra activité économique fampandrosoana zany maro.
ka mora ny herinaratra ary tsara kalitao zay le izy mora sy tsara kalitao de misy an'izay effet d'entraînement zay de ohatra zao ohatrany hoe misy toerana anankiray de asitsika tompamokarany herinaratra anankiray de avy amin'iny le ligne de transmission iny hoe ataotsika hoe manaraka an'iny zao ohatrany hoe ny la machine électrique na koa asina fibre optique asina transport de données le izy zay no ny antony le resaka ataotsika hoe projet suivant ka inona raha le natao amin'izao fotoana zao de zao hoe nisy appel d'offre ao natao antetezam-bato zay tokony vita raha atao tsara le asa amin'ny 2022 120 mégawatts ambodoroka 40 mégawatts ianao no sinoa no manao azy antetezam-bato i Francine manao azy Volbe 120 mégawatts indray PPP zany hoe misy joint venture zany privé manao azy dia iny any Tamatavy ary Saofika ndraiky kosa PPP zany hoe 140 mégawatts eo ary mety mahatonga 300 mégawatts izy rehefa raha sitrakitsika zany ary io amin'ny 2024 nahoana miteny an'izay satria zao zany fandehany raha ataotsika zany hoe ampitsika ireo rehetrarehetra eo de ampy fa saingy zao ny zavatra tsara fatatsika raha toa ary misy étude nataony ministère ny économie créa mananao azy raha toa ka tonga 10% ny taux de croissance tsika de tsy ampy reo fa saingy amin'izao fotoana zao de ataoko hoe antetezam-bato Saofika zany antetezam-bato any Amoronmany Amoronmany zany iny zany de hoan'ny faritany ny Fianaratsoa de io zone de croissance io zany zany hoe Fianaratsoa Vakinakaratra makany Tamatavy iny no asina an'izay zany hoe asina zany hoe le ligne de transport zany le réseau zany atao miaraka de io fatatsika tsara mihitsy zany fa amreo tena misy le hoe potentialité économique Fianaratsoa antetezam-bato afahatsika koa raha gérena tsara le rano manondraka amin'ny Amoronmany iny de afana zany manao agro business zay ny amin'iny raisitsika ndray Saofika Vakinakaratra de iny ho an'ny Tananarivo zany Saofika sy antetezam-bato Volbe moa zany de iny ho an'ny faritany Atsinanana mazava tsara ny teniko faritany Fianaratsoa faritany Vakinakaratra faritany Atsinanana ary Ambodoroka de iny ndray ho an'ny faritany makany Majunga ary misitraka an'iny de ireo village rehetrarehetra tsy Majunga ihany fa misy roapolo izy raha tsy tsisy ana 12 zay misitraka amin'ny herinaratra azo amin'io zay ny tiako tenenina hoe zay zany no étude atao amin'izao fotoana zao ary zay no ataoko hoe ampy izy amin'izao fotoana zao fa rakaraka zay ataotsika hoe offre et demande zany de afaka ampiakarina le izy satria afaka ampina koa ohatrany ampina mahavola fa tsy ten'izao moa zany fa mbola hoatsoatsy anisany hoe mamparary malagasy koa mantsy ty resaka angovo ty zay no toeko hoe idirana lalindalina koa amty raharaha ty fa zay no resaka hoe herinaratra zao fa raha iresaka ny angovo amin'ny akapobe tsika ny malagasy zao mbola anisany hoe mitazona an'le hoe fomba fatao ny enti-parazana mampiasa kitay mampiasa charbon zay hoe anefany somary hoe voatsikera io resaka fikajiana ny tontolo iainana ary indrindra ihany koa eo amin'ny resaka hoe fahasalamana zany move zany tsy ampy ny fomba fanentanana eto Madagasikara ianao moa technicien nanao zay tsy ampy ny fomba fanentanana atsika afahantsika mampiasa an'izay hoe angovo hafa zay na io azo vozina na amin'ny alalan'ny herinaratra nefa ny lafo raha teo ny herinaratra na amin'ny alalan'ireny hoe entona reny ahafahan'ny malagasy manena an'izay hoe fomba fiainany eo amin'ny fampiasana angovo zay ary mitondra zava-baovao eo amin'ny fomba fiasany andavanandro
alohan'ny amaliko an'izay igny mantiako ohatrany hoe faranana le niteneniko teo zany fa hoe le niteneniko teo zany adiniko le électrification rurale satria amin'izao fotoana zao zany taux d'électrification rurale de 5% fotsiny eo ary amin'izao fotoana zao androany raha tsy diso nisy atelier teto Tananarivo momba an'izay dia misy ezaka lehibe mihitsiny zay natao momba ny électrification rurale zany hoe rehefa miresaka angofontsika zany dia électrification urbaine fa électrification rurale koa izy adiny fa ny rural zany 70% ny mponina eto Madagasikara dia misy ezaka be zany atao ao anatin'io ary zany rehetrarehetra zany noraisina tao anatin'le hoe nouvelle loi de l'électricité ary koa satria ny vina moa zany nouvelle politique de l'énergie fa ny fomba anaovana azy dia ao anatin'ny nouvelle loi de l'électricité mba hahafahan'ny rehetrarehetra zany miasa ary manampy an'izay ezaka ataony fanjakana zany ary zany dia hitatsika ao anatin'le hoe fisandratana 2030 zay nataony président Rajoelinapianina zay candidat 12 koa fa ny tiako tenenina dia hoe le izy zany efa nanao an'izay vina zay le vina ary zay tsy azony olona ary tena tsy azony mihitsy le vina nataony io any fa tamin'ny izy voatonga dia nanao any PND dia niteny izy hoe zao ny vina fa tsy zao kory ny olona miteny zao izy vo manao an'le vina fisandratana 2030 nouvelle politique de l'énergie tompoko tamin'ny 2015 taorinany plan national de développement dia iny zany le vision dia vaveo manaraka ny rehetra dia amin'izao fotoana zao dia manao ny ataontsika manao ny bilan dia atsaraina ny zavatra rehetrarehetra verinako amin'ny resaka charbon de bois kitay fa afaka koa miresaka tsika hoe ny charbon rehefa mandeha mifantatsika fa amin'izao fotoana zao zany betsaka ny charbon mity reto Antananarivo dia any ka mekely ny ala raha izay dia manaraka an'izay koa zany dia miakatra ny CO2 ina ny vahaolana amin'iny dia osa hoe ny etanol na vahaolana ohatra na ny biomasy bambou ohatra tena zany nanomboka za tonga teto dia nijery akaiky an'le resaka bambou io ary koa ny gaz koa ny resaka tamin'ny fidogaz hoe fa tokony mba jereo io dia veritra zareo nanao an'le fatapera gaz iny gaz fatapera zany satria ny lojika atsika moa zany dia lojika partout e tokony charbon fa tsy mividy an'le ray lasakitsika dia zay nanaovana an'iny gaz iny eny marina aloha fa ohatrany hoe tsy ampy ny communication zay aloha dia tsy azo laviny tsy ampy ny communication satria ny tena moa zany dia raha manokana ohatra zao tamin'ny nanampy an'ny président Rajoelinapianina tamin'io dia tsy dia manao communication fa miasa mieriseritra tena zao ny atao zao ny tokony atao fa tsy ampy le communication ka zay no mahatonga ny olona ohatrany tena tsy misitraka ty amin'ny volaninay le izy nefa mibetsaka ny asa raha ohatra ka teneniko anao zany ny asa vita tao amin'ny amin'izao fotoana zao dia renareo nama le nisy compteur tonga atao ny inona mosy teo ny hybridation manko solution court terme le zany hoe angovo azovozina miaraka amin'ny gazole ohatra zany no atao miaraka amin'ny termika zany atao miaraka dia iny efa betsaka no natao dia amin'izao fotoana zao zany dia anisan'le hoe bois énergie io ny anisan'ny tena ataoko hoe olana goavana mety mahazo amintsika amin'izao fotoana zao ary io zany dia ny vahaolana atao amin'io dia le resaka le hoe énergie alternative anyteneniko taminao teo ary zay ao anatiny le lalàna vaovao ary ito dia manentana ny olona rehetrarehetra mba jery akaiky an'io lalàna io ary koa manao entreprise ao anatiny satria napiakarina 5 mégawatt zany ny seuil tiako tenena hoe seuil d'autorisation dia ahafahantsika rehetra zany miasa mitondra ny herintsika zany amin'io angovo azovoziny io indrindra ho amin'ny sehatra électrification rurale sady misy fanampiana zay omeny ireo mpiara-nobinantoka maro momba an'io andany mareo makany amin'ny adera zay ny tiako teneny any tongava any
ary malalaka letseny eo indrindritsika zao hoe iresaka an'ity hoe électrification rurale ty satria io zany anisan'ny hoe miemotro Madagasikara raha jerena le période nanomboka tamin'ny 2010 hatramin'ny 2015 niemotra tokoa Madagasikara satria hatreto zany mbola raha jerena ny taremark 4 isanjato ny malagasy ihany manana herinaratra manerana Madagasikara zay ary natsidika toy moa eo amin'ny 500 ny ponina any ambanivohitra misitraka ny atao hoe herinaratra na ny électricité rositsika hatraty amin'ny 24 raha ny tombo angamba ny mety eo amin'ny 10,000 mahery kely eo no nahazo an'izay fisitrana zay ohatrany hoe ny tombo kely zany le izy inona ny anton'izay mbola manahirana ny malagasy ve zany le hoe ahazo an'izay herinaratra zay ray zay faharoa ny tiako anontania hoe tsy misy ve atao hoe fanamorana atao an'ny mpanjifa na ny malagasy tsotra afahany misitraka an'izay fampidirana herinaratra zay satria raha dinihana dia anisany hoe manahirana ny aty andrenivohitra indray io resabe ny aty andrenivohitra dia anisany mijaly mihitsy rehefa hoe ampiditra jiro amina trano anankiray zany be taratasy be atao inona le compteur atao inona le jiro lasa ohatrany hoe kivy le olona indraindray dia izay ve tsy lasa hoe mampirisika indray le hoe fangalarana jiro na le vol de branchement amin'izay fotoana zay ka zay ny antony teneniko taminao teo hoe tsy de lavorary zay amin'ny communication okatsorony so zany ny fandehany raha sika ny électrification rurale io lalàna vaovao io dia natao mihitsiny mba ahoana re zany hoe ho tongotsika any amin'le tanjona le vina zay natao atao anatin'ny nouvelle politique de l'électricité de l'énergie plutôt zay ny tiako tenena an'izy zany hoe natao zay rehetra mba ahafahantsika makany zay ny amany tiako tenena amin'izy de ohatrany hoe inona ary no tanjona tamin'izay fotoana zay de hoe atao zany zay amora ny fisitrahana ny angovo ahafahany selare avokeo misitraka amin'ny angovo avy any amin'ny herinaratra isan-karazany dia jereo tsara le nouvelle politique le tsy nouvelle politique le lalàna vaovao fa hitanao fa tena niditra tanteraka tao anatiny mihitsiny ary de natao zay ahafahan'ny olona rehetrarehetra zany misitraka ny na ambanivohitra zany na eto amin'ny mpanadehibe zany hoe sokafana ny sokafana ny marché moa zany misokatra de raha ohatra zany ka raisitsika le hoe nouvelle politique de l'énergie à l'horizon 2030 tout accès de l'électricité à 70% de ny vinavina zany de hoe amin'ny 2030 34 millions anoany ponina 34 millions zany hoe ny ménage zay azo an'le herinaritra zany de 3 500 000 eo raha raisitsika ohatran'izay le izy zany hoe isy raccordement zany 3 millions de raccordement eo no atao am'izay zany hoe 200 000 raccordement eo zany tokony atao amin'ny hoan'ny rehetra zany raha amba afakatsika zany makany am'le politique nouvelle électricité ina moa zany nouvelle politique de l'énergie dia ny amin'ny misy objectif isan-karazany le izy de hoe amafisina aingana atao mandeha aingana mihitsiny ny fahazoan'ny olona any ambanivohitra misitraka an'io aingana de aingana mba ho tonga aingantsika ny am'le 10% afaty amin'ny 4% 5% tsika zany de tsy maintsy makany amin'ny 10% de am'izay fotoana zay zany de isy projet intégré zay atao misy planification atao zany mba ahafahatsika zany mandeha aingana amin'io dia anisy pré-électrification moa zany de misy électrification rurale décentralisée sy ny sisa de am'izay fotoana zay kio zany dia ampina nomena ona moa zany nomena nouveau pouvoir
ny adr mba hanao an'izay. Taloha izy miankina amin'ny ministera, amin'izao fotoana izao izy mbola miankina amin'ny ministera, fa malalaka koa azy manao an'izay zany mba ahafahantsika makany any ambanivohitra io ny atao renivohitra ndraiky io sa dia raha jerentsika le lalàna vaovao ny fona ao tena ratsy amin'ny communication dia hita zany fa amena possibilité zany reo mpanjifa rehetra zay afaka manao zany te hanao inao zany tompam-pamokarana ka hatramin'ny 5 mégawatt 5 mégawatt zany hoe zako any mijery akaiky hoe firy ny potentiel Madagasikara naiza 4 mégawatt eo zay ny antony nanaovana an'izy 5 mégawatt mba ahafahantsika zany tsika raha tay hoe hiditra amin'ny sehatra io dia alefaso zay fotsiny tiako tenena hoe ataovy faiza mieritreritra aiza miandry nyatsy fa ataovy just do it aussi izy ny fiteny sasany isany hoe mpandrarà raha za mpandrarà manana an'izay fahafahana manao an'izay me mifanjakana ve sa isy tsakatsakana an'ireny monsieur Marco ao anatin'le lalana vaovao dia misy zavatra toy izao nomena ny indépendance ny le ORE atao izy moa zany hoe areleka moa raha tsy disoako c'est un organisme indépendant tsy miankina an'izaniza izy mijery hoe tiens ahoana ny contrat anao mety sa tsy mety ianao zay nangataka tompam-pamokarana io tena natoro tsara ve ny asanao ohatrinona ny tarifa zay nataonao tam'le izy zany hoe organisme complètement indépendant ny mena azy namafisina ao amin'ny pouvoiran'ny adr mba tsy sy ny sakatsakany isan-karazany ary le seuil zay natao amin'le resaka hoe autorisation dia 5 mégawatt teo izy 500 kilowatt fotsiny zany hoe manao autorisation zany ianao manana mangataka autorisation fotsiny anao zany rehefa manana 5 mégawatt ny antony tiako tenenao no dia ohatrany hoe clin d'œil manle mpanjifa malagasy 5 mégawatt eny 5 mégawatt eny afaka mitady vola ianao n'Union européenne manana ny programme isan-karazany mandeha ianao misy programme électrify dia mandeha any ianao ary nahoana fa 5 fotsiny tsy maintsy atao amin'ny angovo azo avozona izay zany hoe énergie verte dia misy koa fond vert fiteny azy zany ahafanao manao an'izay zavatra rehetrarehetra zay fanontaniana somary manitikidika hoe ianao anisan'ny hoe fanolotsaina ny loha irajionary mampianina fony izy mbola tao anatin'iny mandat voalohany iny anisan'ny hoe sakana ho anareo ve sa atao hoe avantage ho anareo ny nametranan'le hoe tsy azo atao tsony ny subvention ho an'ny jirama satria anisan'ny tondra takaitra ihany le izy ho an'ny mpanjifa taty mpanjifa majinika zay tsy maintsy miaina an'le hoe fekara ny vidin-jiro noho n'izay fanafoanana n'izay subvention no me fanjakana ho an'ny jirama zay 10 isanjato ny mponina eto Madagasikara no misitraka ny herinaratra zay le izy io 10 isanjato io omena subvention 450 milliards zay vola tokony atao any amin'ny hafa anaovantsika ny fampandrosoana isan-karazany tiako tenenina amin'io zany dia ataoko hoe choix le izy choix zany le izy satria koa iny choix iny zany dia hoe nomena objectif de performance ny jirama 2020 anao dia zao ny résultat tsy maintsy anananao dia efa aveo ianao manao an'izay mety mba ahafahanao zany hoe ohatran'ny société rehetrarehetra zay ny antony ary tiako verenana kely izy amin'le resaka hoe antetezam-bato teo nahoana moa zany misy zany hoe EPC sy PPP ny herinaratra azo amin'ny rano zany hoe ny saika nanaovana n'le antetezam-bato zany dia ho an'ny jirama io
230 millions d'euros eo no manamboatra azy a dia nataony calcul zany a dia ny coût de production ny a 4 cents eo par kilowattheure zany a 4 dia io zany a ahafahany jirama rehefa mivarotra izy maso tombony izy fiteniko azy dia machine à cash ahafahany jirama manao ny maintenance ny ambiny manko PPP zany hoe ny rentabilité dia tsy hoany jirama fa izy mividy dia ao anatin'le négociation zany a no ataony hoe ahoana inona ny objectif de performance sy ny sisa fa antetezam-bato dia zay foana manko nyteneniko amin'ireo tompona ndraiky isan-karazan'ireo hoe ataovy aingana tompoko zay avitantsika ny antetezam-bato hoe na de taux d'emprunt ataontsika hoe 2%. Zany hoe tsy hautement concessionnel satria io c'est un investissement productif. Vao misitraka kely fotsiny tsika vao mandeha io herinaratra antetezam-bato io zany a tonga de maso vola jirama anaovany anolona an'le vola efa n'le vola io kely zay natony hoe tsy natao izy ngeza be ohatra ny mahavola ohatra fa kely atonontonona moyen zany a mba 300 millions eo le izy 250 millions zany vidiny mba ahafahantsika zany a mirembourser an'ilay emprunt aingana ary aveo a io vola io dia ampiasainy ny bénéfice zany ampiasainy jirama satria ana million d'euros isataona ny vola miditra ao aminy amin'ny fotoana io 2 euros ny tiako tenenina teo ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe investissement productif antetezam-bato ary ho antsika malagasy tokony atao aingana mihitsy n'izay afitana azy a satria ho an'ny jirama io ohatrany hoe fierté ça va être ohatrany hoe tena fierté ho antsika io a satria ahafahan'ny jirama zany a misitraka aingana amin'le tombontsoa azony avy amin'io satria zany ny calcul nataonay a dia zao raha toara hoe 80 cents eo ny amdianana azy 80 ariary fa tsy cents azafady tompoko 80 ariary dia efa afaka tiako tenena hoe afaka mandoa ny emprunt ary koa afaka mahazola jirama ahafahany zany a manao an'le maintenance zay tokony ataony a ary koa miakatra sa tsy miteny hoe iny ny ahafahany mirembourser any dety zay ananany amin'izao fotoana zao amin'ireo fournisseur tsy miteny an'izay ahako zavatra hafa iny fa fotsiny a dia hoe ahafahany zany a miasa araky ny tokony ho izy ka zay ny tiako tenenanao hoe ambavomana ampomieritreritra anisan'ny hoe ity verenana ihany ty resaka délestage ty satria lefaso mantsy no anisan'ny naberesaka nanomboka tamin'ny taona ataoko hoe 5 satria nanomboka teo niditra reny orinasa vahiny la meilleure nanomboka teo ny délestage tsy fafany jirama itsony a mandohan'le fournisseur sy ny rehetrarehetra inona ary nefany a ny tena hoe vahaolana maharitra sy hoe aingana ahafahan'ny Madagasikara mivoaka amin'izay ary ahafahan'ny mpanjifa ihany koa tsy ho voaelingelina satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny toekaren'ny Madagasikara reny raha ohatra fotsiny teny hoe anisan'ny hoe mivohy ny resaka petite et moyenne entreprise sika kanefany raha tapaka ny courant-reny orinasa majinika reny ahoana moa ny ataony dia miandry ny rariny io indrindra any amin'ny faritra moa zany tiako tsindrina bebe kosa satria any mampiasa an'ireny réfrigérateur istokena ny hazan-dranomasina istokena an'ireny ataoko hoe produit maro samihafa reny kanefany dia rehefa tapaka ny courant dia mety ho simba daholo reny vokatra zay angoniny reny. Inona ny vahaolana maharitra hoentinareo anatin'izay? Zany hoe so zany le izy a raha ohatra ka ataontsika fitiminangana efa nanomboka zany ny asa natao zany hoe natsarana ny lalàna mba ahafahan'ny rehetra mpanjifa rehetra ataoko hoe mitondra ny anjara brikiny any amin'ny toerana zay misy azy a
na ny fotony zany any faritra sy ny sisasisa natao iny dia jerena daholo ny zavatra manakanakana hoe zao ny manakana ho an'ireo mpanjifo ireo dia namboarina ny lalàna zay iny zavatra tiako teneny nefa neotrany hoe amin'ny expériako miteny an'izay dia ny olana mipetraka eto amintsika zany ary tena hitako izy tamin'izahako nanao an'ireo dossier rehetratreo dia tsika zany tsy manana an'le traikefa amin'ny ataontsika hoe pilotage de grand projet complexe tsy manana an'izay traikefa zay tsika nefany inona ny antony teneniko an'izany zany hoe reo rehetrarehetra eo ane dia ataontsika hoe misy ataontsika hoe fomba fijery transversal tamin'izay vao tonga zany tao amin'ny conseil d'administration en Jirama dia nanangana le hoe conseil technique de l'énergie ao anatin'io conseil io zany misy ny ministèran'ny budget sy ny finance misy ny ministèran'ny énergie misy ny ORE misy ny rehetrarehetra dia rehefa misy olona zany investisseur tena hoe zay manana solution tena tsara dia tsara dia tsara dia mandala ny conseil io dia eo dia miaraka miresaka eo dia miteny hoe tia zao zany tokony atao amin'ilay izy dia efa avy eo dia zay no mahatonga miteny hoe zay any tsy ananantsika ataoko hoe structure anankiray zany zay manao an'izay pilotage les grands projets zay satria ny ataontsika manko dia zao manao étude tsika dia avy eo tsika manao ny ataontsika hoe ny atao amin'izao fotoana zao dia ohatrany hoe misy les plans directeurs régionaux zany hoe ato amin'ity faritsy ty ona ny fandehan'io dia reo rehetrarehetra eo zany ravina amin'izay dia hita tsara mihitsy hoe ny problème mipetraka manko zao ny électrification générale dia amin'ilay resaka hoe misy mpanjifa miteny hoe tsy rentable aminay le izy dia ravina le izy dia zay no tiako tenena amin'ilay izy hoe asiana zany structure de pilotage ho an'ny énergie any resako fa tsy amin'ny hafa koa fa mety afaka atao amin'ny hafa koa le izy zany hoe misy structure de pilotage zany na grand projet zay miankina amin'ny présidence izy io fa nahoana miankina amin'ny présidence dia amin'izay dia ny président zany no responsable direct an'io projet structurant io dia mi rendre compte amin'izy dia ampidirina anatiny akoa reo ataontsika hoe PTF partenaire technique et financier zareo mitondra ny vola satria amin'izay dia fatany fa mangarahara ny zavatra atao taminatao manko le programme hydraulique prioritaire dia anisan'ny zavatra tena nangatahako mihitsy dia hoe tsy maintsy auditable io ary tsy maintsy mangarahara ary amin'izao fotoana zao dia manaiky an'izay reo partenaire technique financier reo io programme hydroélectrique prioritaire dia tena natao mangarahara tena transparent dia ataontsika le mix énergétique zany zany hoe misy ihany aloha tsy maintsy misy termika ihany fa ao anatiny eo koa zany ny solaire ny hydroélectrique sy ny sisa zany dia asiana ataontsika hoe le pilotage des grands projets complexe iny fa nasiana koa zany ataontsika hoe entité anankiray ataontsika hoe maîtrise d'ouvrage délégué zay afaka mijery an'ireny akaiky zany hoe ny angovo manko ataontsika hoe ny olana mipetraka sao dia hitako ohatran'izao izy dia rehefa miova ny mpitondra ohatra dia miova daholo ny ao anatiny efa ny amin'ny angovo tena sarotra be mihitsy manao continuité an'le dossier raha toka isan'andro zao dia miova zany le olona fitantanana ao anatiny io dia lasa sarotra be ny programme hydroélectrique prioritaire zao dia misy retard de 2 ans betsaka anie zany tokony efa nisitraka ny sasantsika zao amin'izao fotoana zao fa tsisy ka zay no tiako tenenanao hoe inona zany no pakiady mahomby dia zao hoe mix énergétique tohizana ny asa zay nataony président Hier Ratsonary Mapiana zany hoe miverina izy amin'ny fitondrana manao an'ireo paikady zay nataon'ireo tsy resaka satria tsika moa amin'izao fotoana zao hoe tsy resaka hoe politicienne teneniko aminao fa teneniko aminao dia hoe tsy spectacle fitondrana fanjakana tsy spectacle mandimbiahako dia fa faiza mieritreritra faiza mitondra ary koa afaka maka an'le décision stratégique andraisinao ary niteneniko teo izy le resaka telo volana nitenenareo iny dia novana le izy
nasiana décision stratégique andraisina ary olona afaka maka an'izay décision stratégique ohatran'izay a no afaka no laina zany a amin'ny fitondrana ny firenena. Zay namany tiako laza asana mamaly ny tsy de tena mamaly sa mamaly vovaly tsara ka vovaly tsara tsara ny fanontaniana fa dia manana 3 minitra tsika mialohan'ny amarantsika ny fandarana resabe amty androany ity andriamatoa ty andribololo nivo manome tompy zany ianao fa mety hoe farana treo zany ty rarahana délestage sy olan'ny resaka angovo ty eto Madagasikara zany raha tokany candidat-nareo zany tonga ny tiako amafisina de zao a efa eo an-dalantsika tsy toky tsy hoe promesse no atoko eto fa miteny aminareo ahako fa le asa natao a dia betsaka ny asa natao a ary eto ampamarana anazy amin'izao fotoana zao ary isy fiatrekan'le izy fa fotsiny araky ny teneninao teo hoe mauvais communicateur zay fa misy le izy a ary hitanareo zany alohan'ny farany taona ny zavatra ohatran'iny zavatra misy rehetrarehetra teniko hoe misy olana kely mipetraka zany amin'le resaka pilotage de grand projet complexe satria raha tokony ho izy de le programme le PHP programme hydroélectrique prioritaire io a tokony efa 2 taona zay no nanomboka le izy a fa no niantony maro samihafa dia tsy tonga any zay c'est le izy de inona ny tokony omeko anao zany a de tsotra resaka angovo ny resantsika manana traikefa ako a tao anatin'ny fiainako 3 taona ary afaka miteny ahako anatin'ny 5 minutes hoe ty olo ty be resaka 5 minutes ty olo ty be resaka teniteny foana satria zay le traikefa azoko tamin'ny asako ary ny tiako ty lazaina de hoe i Madagasikara raha toa ka tena te andeha mihitsiny amin'ny lalan'ny fampandrosoana dia mazava ho azy toizana ny asa izay efa natao satria manao toetrano tsy efa nirery fa ny manao trano ataotsika hoe atao ny fondation de atao ty zavatra tya de atao zegny antontsika tereny hoe mahatsara azy dia efa natao le izy ho atsika ary zay ny tiako lazainy amintsika rehetra hoe mila stabilité Madagasikara ary io stabilité aloha tsika isaky ny 5 taona de misy zavatra mitranga foana okizay ary amin'izao fotoana zao a ny olona efa niasa tao anatin'io 5 taona latsaka io tokony omenina sitraka hiasa ihany ko mandritsy ny 5 taona io a mba ahafana zany a manao an'izay stabilisation zay ary io stabilisation moa laitsika tsy rehefa avy eo akory manao hoe anao fanamby ohatran'izao zay nanao fanamby ohatran'izao zay fa io io ny tiako tenena hoe io ny zava-bita vita le izy a toizana le izy a ary misitraka an'izany rehetrarehetra zany a de tsika malagasy amin'ny fampandrosoana maharitra zay ny amany tiako tenenina iny ary mialohan'ny tena hoe nafatoana antsika ny fandarana amin'ity androany ity de omeko 2 minitra ianao a nomezanao ny afatra ho an'ny mpijeritsika amin'ity alina ity ay ny afatra tiako lazaina angambany a de efa voateniko teo ihany de hoe nomena zotsika amin'le fifidianana ary tsika zany a io zo zay ananantsika io zany a tokony ampiasaitsika ary tokony fidy isika rehetra mba tsy anenenantsika zay a ny tiako tenena hoe tempoka voalohany a tiako lazaina tempoka faharoa tiako lazaina de hoe okitsika ifidy an'izay fatatsika fa mitondra fampandrosoana maharitra an'ity mositsika ity aty tandrazantsika ity ka olona zay matahotra an'Andriamanitra ary efa nampiseho ny fitiavany any Madagasikara no fiditsika amin'izay lalana makany amin'ny fampandrosoana izany rehetrarehetra zany a
dia hoy aho hoe eny mety le araka terika teo mety ngao andraotra hoe misy communication tsy de mety natao fa ny tiako lazaina dia aiza mienonareo an'ireo olona zay atao hoe mandalitra anareo ny fiainam-pirenena dia tsy spectacle tsy olona may mira na may mandihy na may manao spectacle reny no hitondra an'ity fireneny ty ho amin'ny fampandrosoana fa olona misaina olona nieriseritra olona afaka miteny hoe tiny mety na tiny tsy mety ka zay ngao antiako tenena am'le izy ohatrany hoe faranako le izy de hoe fantatra ndraika mba antiako tenena de hoe fitio ny candidat larana 12 ialatsonary mampianina fa izy mitondra antsika am'izany fampandrosoana maharitry zany sotra tompoko ener de misaotranao andriamato Guy Andribololo nivo nanaiky ny akatra teto amin'ny plateau-ny resabe tamin'ity androany ity fifaliana tompoko fifalianako makasitraka ener izay ihany koa metytsika nanakatonana teo ny fandarana resabe tamin'ity androany ity mino fa mbola ifakahita aminareo indray atsoaty satria maromaro any mantsy ireo atao hoe fandarana manokana hoentin'ny matv ao anatin'izao hoe fotoana amin'ny fampelezakevitra izao isorana ireo teknisianina niarana natsotosany fandarana tamin'ity androany ity dia izay no miara mametraka ny veloma mandram-piona anareo isa tokantrano any veloma tompoko